Fatelo manaraka ho antsika faritry Dego, Anosibe, Ambilobe sy ny tariny. Eto zahay tegna magnentana antsika vahoaka ny Dego, Anosibe amizao fotoana izao. Heninay fa tena potika ny cyclone ary tena rava ny cyclone ny faritra misy anareo any. Ka noho izany, I raha re mpitondra fanjakana re ihany no eritreretintsika hoe hamerina zany fampitena zany tsy tafaverina zany. Fa ny tanjony apôstôly Marika Tatandraza momba anareo any Dego tena maro de maro mihitsy. Satria be da be ny vahoaka amizao mijaly. Ka noho izany andao atsika iaraka ifidy ny apôstôly Marika Tatandraza. Ary zany projet zany tsy maintsy tanteraka ao amintsika vahoaka ny Dego sy ny manodidiny. Ary re tanjona alainy sinoa reo, ze ny badony sinoa aby reo, tsy maintsy miverina amintsika ary fitrandransika volamena ao faritra Ambilobe regny tsy maintsy ho azontsika re. Ary tsy maintsy horasintsika koa re sinoa reo. Ary apôstôly Marika Tatandraza no teny an'izany. Ka noho izany zany tanjona zany tsy maintsy tanteraka raha mijoro ny fanjakam-pisorona. Ka ny fanjakam-pisorona dia hampiadana ny vahoaka malagasy. Fampiadana ny vahoaka malagasy ny atao fanjakam-pisorona. Hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny fahamezinana, handeha amin'ny fiadanana amizay tsika vahoaka malagasy. Satria efa hela no nijala, hela no nahantra, amizao fotoana zao mbola tsy hitantsika ny tombotsoa na iza no nitondra teo na iza no nitondra teo. Ka noho izany andohantsika hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza satria izy mihitsy no hazontsika antoka, no hazonay antoka, ary be da be zahay efa resy latra makasika an'izany fanjakam-pisorona zany, be da be zahay efa tena resy latra ary fa misy agnalinaly ny rivondrivony mihitsy zahay zay manaraka ny apôstôly Marika Tatandraza. Fa mbola tsary nijaly zahay tompoko. Na de mbola tsy nagnaradia anazy amizay tany misy anazy ara, fa raha vao misy olana zahay ka amin'ny telefônina aminazy tonga de fa voavany ny olana. Noho izany vahoaka ny Dego, Anosibe, Ambilobe, andao atsika ifidy ny apôstôly Marika Tatandraza. Fa i apôstôly Marika Tatandraza ihany no vaholana farany ho antsika ao Anosibe, ho antsika ao Dego, ho antsika ao Ambilobe. Raha izy no mitondra eto ihova ny rafitry ny fitondrantsika vahoaka malagasy, ihova ny rafitry ny fitondran'ny Madagasikara. Noho izany andao atsika ifidy anazy. Ary elo mihitsy atsika ifidy tanora mitovy antsika ry tanora nama koa mba hampiova sy hampivoatra antsika vahoaka malagasy satria ny tanora mahay mitsinjo ny tanora mitovy azy. Ny tanora mahay mitsinjo ny vahoaka. Ka noho izany zay tanjona zay mihitsy tsy maintsy hiverina amintsika ary tsy maintsy harenina zay tsy mety teo aloha zay nataon'ireo mpitondra fanjakana tsy nety reny ary raha ohatra ka misy fatapany jiro na poto simba na retraretra zany rano tsy maintsy voahefa zany ary tsy maintsy amboarina. Ahova mihitsy ny rafitry ny fitondranao. Ka noho izany andao atsika hanoana ny apôstôly Marika Tatandraza. Aza miala amin'ny apôstôly Marika Tatandraza atsika ry vahoaka malagasy, fa i apôstôly Marika Tatandraza irery no vaholana farany haingana de haingana ho an'ny Madagasikara antsika ty. Andao atsika, iraisaina atsika, ihombon-kevitra atsika anoana ny apôstôly Marika Tatandraza fa izy irery ihany no vaholana ho ahy. Tsy misy ankoatranazy tsony satria izy no hiraka avy any an-danitra, hiraka Jehovah Andriamanitra, amonjy antsika vahoaka malagasy. Ka noho izany mitsangana atsika. Fa ny tanjona de maro amintsika vahoaka malagasy. Tanjony Jehovah Andriamanitra ao amintsika vahoaka malagasy. Andao tsika iaraka, iray saina, iray hevitra, mba hampandroso an'ity Madagasikara antsika ty. Ary Marika Tatandraza zany tompo de tsy andafy ny tanindrazana. Izy ara miadohan'ireo mpandafy tanindrazana reo amizao fotoana izao. Ary anisany mitsangana mihitsy izy no fiarovana antsika vahoaka malagasy. Tsy mbola nisy tanora na fohy tenany zany handeha hamonjy antsika vahoaka malagasy. Anolotra ny tenany mihitsy ho fanavotana antsika vahoaka malagasy ankoatra ny apôstôly Marika Tatandraza irery. Noho izany ry havako, manentana antsika vahoaka ny Ambilobe, Anosibe, Dego, ifidy sy andatsabato ho an'ny apôstôly Marika Tatandraza. Ka andao atsika tsy disy fanantenana na raha mifidy ny Marika Tatandraza. Ary tegna tsy verimena ny zavatra ataonao raha ohatra ka na mifidy ny Marika Tatandraza. Ary tsy mahatsapa hoe manenina zany mihitsy anao raha mifidy ny apôstôly Marika Tatandraza. Ka noho izany manentana anao za mba hifidy ny Marika Tatandraza atsika, anohana ny Marika Tatandraza hatramin'ny farany atsika, mankasitraka tompoko, baibay ho an'ny vahoaka ny Dego sy ny manodidina.